Miteraka fahasahiranana maro eo amin'ireo mpampiasa lalana amin'izao fotoana izao ny fahatapahan'ny lalana mampitohy any Malaimbady sy Morondava, eo ihany koa ny lalana izay mampitohy ny Moramanga amin'ny Ambatondrazaka lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo zany io, nitondran'ny ministeran'ny asa vaventy fanazavana avy hatrany moa ny mahakasika azy ireo. Misy fahatapahana ankehitriny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo mampitohy Moramanga sy Ambatondrazaka eo amin'ny PK 95 ary koa lalam-pirenena faha-dimy amby telopolo mampitohy amin'ny Malaimbady sy Morondava. Manoloana izany dia nandrefepetra amin'ny ministeran'ny asa vaventy amerina aingana amin'ny famovozana. Tanjony fiona zany satria omaly nisy tetezana anankiroa nisy olana, ny anankiray amin'ny RN 44 makany Ambatondrazaka dia ny anankiray indray ny RN 35. Ny problème izy roa somary mitovitovy fa ny anankiray moa tetezana azo le izy dia nisy camion nianjera tamin'le izy fa efa milamina zao efa miverina amin'lohany ny circulation dia amboarina fonjomaika le tetezana kakazo fa tsara ho fatatsika fa efa misy financement ny Union européenne izy io dia amin'ny volana septembre zao zany manomboka ny asa fanamboarana ny tetezana rehetra amin'ny RN 44 dia ny amin'ny RN 35 dray zao ato amin'ny office d'urgence sy zao ato amin'ny ARM moa ny DGNRM efa mivory io dia efa anamboatra le platelage zay nianjera satria nisy camion tsy valina tamin'ny lalana. Mbola mitohy kosa hatreto ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy Antananarivo sy Mahajanga indrindra eo amin'ny tetezan'ny Kamory sy Betsiboka. Ny antso anefa ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka amin'ny tokony anarahana amin'ny fepetrany raisina mba ahafahana manamora ny asa fanavozana ireo tetezana roa lehibe ireo. Fatatsika moa fa ny Pont Kamory izay nahazoantsika financement avy amin'ny Banque mondiale dia efa manomboka ankehitriny ka nisy olana teo satria voatery nidina ny Pont Kamory taloha izay misy travaux d'urgence anamboarina, efa vita zao les travaux d'urgence dia miverina amin'lohany zany circulation amin'ny Pont Kamory fa le pont vaovao izay ho amboarintsika zany eo ankaikiny eo no hanomboka amin'izao tsika miteny zao. Fa ny pont zay mbola misy olana amin'ny resaka fifamoivoizana dia averinay matetika eto aminay no manjery dia momba ny pont Betsiboka. Pont Betsiboka zay ampisahifoka antsika menakavy ilay mandeha fa manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny ray ihany ny tomobile madinika afaka mandeha aminy. Dia ny poids lourd kosa manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina. Io zany mbola hitohy ny zany fifamoivoizana zay tsy maintsy miena zay ka miangavantsika menakavy koa zay manao vacances ny Mahajanga sy makany Diego mba hanaraka tsara n'izay fepetra zay ary anomana ny programmana voyage manoloana n'izay ataontsika hoe fisokafan'ny tetezan'izay. Raha ho an'ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo manokana dia mahatratra 7 ireo tetezana ovana ho tetezana maharitra izay efa tsy mivondrona Europeanina vola. Ny lalana kosa dia mbola ao anaty fampitoniana amin'ireo mpamatsy vola amin'ny fanamboarana azy.